Ingegna fallina, tu caniti, tu sei gianitina, katafarati, tu mi babuku, isa, dan mi fiana nasa, mansari Siki lalanda, refatti, uma medicina refatti. Quero be falling, who in a phone, no one side, kissing my baby, I Sivina, refatti, tu inizi e ti allontani refatti.
Sinasintsony no numero natsonao. Agni, ano, spirito mo ikwinye, asamba matyata Manapuri, hana wangi, dai my love. See a quadrillion, it's done. Kami naman sa isiraman at irinisa pamisik at sinangiki. Kami naman sa isiraman at irinisa pamisik at sinangiki. Kufiri Adi mara mandingi There's a light Timam kuga Tada kwano you baby Yeah Now that's the dog Dami yambi Java kano Mapi ma Niangavi mi Alama Unde usang I will live something. I will never live. Tersinta viva, tapi tumbuhnya narapas. Mali panaman, samizali toda night, sana ingilati kasi ako manuke. Mali panaman, samizali toda night, sana ingilati kasi ako manuke. Kukufiri, sabi mahal mamimikingi. There's a light till I'm pure, but it's how I know you, baby. Yeah. Now that's the dog. Tell me on me, it's how I know. Me, I'm having me. I love my own song.
Mametraka chance ianao madame Black Nadia, aza matahotra. Mahazo chance ianao tsy aza mavozo. Fa ny miarabantsika rehetra amin'izao arivarivo zao, mino fa salama daholo isika menakavy a. Ny tenako izay miteny sy manolotra mifandaharana dia tsy afinona fa somary valabalaka ihany ary tadovoan'ny gripa. Efa karazany hoe monsieur dopé mihitsy angamba ny lazainy no itenenana azy a. Araka le hira teo hoe rehefa tia dia tena taraiky ianao zany e. Taraiky ianao ary tokony tamin'ny 5 nanomboka ny fandaharantsika. Rehefa tia moa zany le vahoaka dia manaraka anao dia mandefa message maromaro izy hoe fa ngatsy isy androany, aiza ianao, salama ve ianao sa tsy salama. Tsy maintsy samy tia tsika e. Samy tia tsika ka dia na tsy dia salama firy ara, valabalaka lavidavitra ny lalana maly a, ary reradreraka ihany koa satria seriana fihaonana anankitelo omaly tany amin'ny Eure-et-Loire, nahafinaritra ny fanasana, nahafinaritra ihany koa ny fitsidiana tany. Nefa ny hariva dia efa tamin'ny 5 sasany indray taty Paris dia efa nisy fivoriana hafa. Izay angamba le adidy apetraka amin'ny tenaka dia raisina mpanetretena. Androantsika zany a dia hiresaka vodiapikevitra anankitelo mazava tsara. Ny voalohany dia ny resaka HVM. Maro nareo manontany ary maro nareo no miteny hoe ary maninona ianao tsy mba miresaka HVM. Dia androany hoe hiresaka HVM. Atao mitatasiaka ka dia miazaka zany nareo HVM ma. Tongava malakilaky raheno fa betso telefona fa asiako hira anankiray fotsiny aloha dia miazaka zany nareo fa tsy hanomboka mihitsy raha tsy feno 250 ty androany. Faharotsika dia resaka momba ny raportny FMI selon ny filininatsika hoe izy no atao faharoa ny FMI sa ny resaka parallèle entre ny bitro sy Hitler. Tsara ihany manko ny fampianatra amin'ny tantara, satria ny tsy fahaizana ny tantara ihany koa dia mampidi-bingo any amin'ny zavatra tsy tokony andehanan'ny ho avin'ile firenena rehefa tsy hainao koa ny tantara. Ka na tamin'izany fotoana izany raha ny tena nanao mihitsy publication nanao hoe le tanany Andry Rajoelina manao an'izao iny, le manao an'izao iny a. Io zahako hoe ny tanan'ny bitro moa zany. Ozy aho tamin'izay hoe il y a un peu de Hitler dans ce garçon. Il faut vraiment s'en méfier. Tsy nisy nieno fa mbola nisisika. Ary le fisisihana moa tsy afenina fa azazavaina le izy. Azazavaina le izy hoe inona tokoa moa ny processus nahalany an'ny Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana. Tsotra be ny processus nahalany an'ny Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana dia ny fanakanana fotsiny
Dikan'le fotsin'izay dia vraiment purement et simplement, c'était tout simplement pour bloquer le retour de Ravalomanana au pouvoir. Ravalomanana a été élu, ary mbola miteny amin'izany foana, Ravalomanana ny lany teo fa zao maro ny firenena matanjaka izay tsy maintsy déclarer directement no nanakana ny fiverenany Marc Ravalomanana teo amin'ny fitondrana. Ary na ny vahoaka raha tsy tonga akory nandeha nidina nanohatra anjamy alatra be vavy izany. Satria inona ny antony? Zay manko mahatonga an'ilay zavatra misy hatramin'izao fotoana izao tamin'ny vahoaka malagasy iny deuxième tour iny tsy nirefleten'ny olona ny andrasany tokony hovidiana ary le élection mihitsy nefa hitany hoe pourri dia tsy nandeha nifidy fa miboycotten'ny malagasy ny fifidianana tamin'iny 2018-2019 iny. Andefan'ilay hira ray ka dia miazaka zany nareo ASVM ka dia hiresaka momba anareo androany afa-tory tsara ny fehikibo. Zao aloha maheno foana nareo amin'ity Black Nadia ity hoe Humeur Chance ity matetika alefaka. Moi je vous dis tout simplement que tena tsara le hiran'io Humeur Chance io. Mihaino hira maro tena miheno fa elle est, tant que sur le plan visuel, le clip qu'elle a fait, elle-même dans le clip, elle est vraiment sublime. La voix, la ponctuation, le rythme, le tempo, la justesse du clip. Tena hitako hoe ao tafaraka ny visuel sy ny audio ary rehefa ireo anankiroa ireo no tafaraka sy tafahoana dia manjary ary tena tsara ilay sangan'asa. Anisan'ny sangan'asa tena tiako ty hiran'ny Black Nadia Humeur Chance ity ary milaza zavatra maro izy io ka tsy mampaninona antsika mihitsy mandefa hiran'ny Black Nadia anankiray, tsy mampaninona mizarakalatsy dao ary.
To use account, it's not a lot Sisa yukai nisi tena batai Milanda misi saikwe Nisami kuti aibu Iuli kara karaikwe Shansi kukatanzaikwe Here we have on TV Hamizawula samagiri Simana nipitake Mutakahi kwaniletake Sai hafu nitaite Manene sade menate Inatina frimana para havanku Inatina hitavanku Sotalai matamwe Namumenta kisasane Leilani Sirotiri Tumi Panay ko'y pangumenta Yan ang bumi Sinisipin lang sa kisalini When you call it all, you want things honest and easy. Zalakarati, mentalati hafa. Nele te rofa fara lima tamwe. Santana lima tamwe. Sitraponao ty ahinao. Eka, aonareo a. Eto manko misy karazan'olona ohatran'izao hoe rehefa mandeha le hira dia manapaka kely satria lany le zigany. Eny e maro nareo no misy miteny zany hoe tokony tsy asiana hira le izy sy ny karazany. Mipetraha ihany nareo amin'ny plasiko hoe hiteny mandritra ny adin'iray sasany ianao a. Tsisy repos na ny kely ara ary le izy presque isan'andro manahirana ihany zany. Mety tsy araka ny ino ty izy teo ny rora ny ivy ao anatin'ny tenda ka mety ho maina ny tenda amin'izany. Manomboka ny tatrasika aritsika ndao a. Ary miaravanao aloha ny Irina Rama, anisan'ny fidèle tena manaraka eto zany olo zany. Faly miarabanao. Faly miaraban'le anabaviko any Orléans zay koa. Lanilany ty zavatra ty a. Manomboka lany le izy ranavavy ary le anadanao toa ohatran'ny tratratratra sery zany a. Azadino no mitondra anazy ty amin'ny sabotsy fa maro ny kilina te hividy an'izy ary za moa tsy samy manome numéro anao amin'ny olona raha tsy mera aminao tompoko. Izay ny amin'iny dahoara ASVM. Hery velona ahoana moa? Hery vaovao ny Madagasikara. Zao a. Amerina ny tantaritsika ary arao tsara ahafantaranareo hoe inona zany atao hoe ASVM. Ny akaiky indrindra satria tadidin'ny malagasy rehetra dia zao ny fidinana an-dalambe a
nataon'ireo député 3 tamin'ny 2 avril. Rehefa nilaza tamin'izany andro hoe coup d'état io, coup d'état voalohany manko ilay fisamborana an'Andriamatoa Pierre Bleu rehefa établi ny dossier judiciaire ankaraveran'ny enquête sy ny investigation nataon'ny fanjakana malagasy izay nitantanany antoko HVM tamin'izany andro zany, dia lasa nivadika opération Claudine ilay zavatra satria nisy fuity ilay opération fisamborana ary rapida be dia mivoaka ny miliara maromaro ka nanjary nivadika ambakin'ny mpitondran'ny sy mpitantana ny Bianco tamin'izany andro sy ny zandary londoany tao amin'ny Toboratsimandava sy ny tao amin'ny Tetramboda, Tetsa Mahamasina zany a, ka nanjary nisy opération tapoka lasa nivadika opération fisamborana any Claudine le zava-namitranga anika lasa annulé tapoka ilay opération zay tokony hisamborana any Andriamatoa Pierre Bleu satria maro loatra le vola efa nitobaka ka mety ny komy nisy riska zany tamin'ny fikomian'ny zandary tamin'iny andro iny. Raha tadidinareo dia maro no niteny ary nanontany hoe fa maninona no zandary no nanao ny opération irery ihany no nanao ny opération ary tsy maintsy nisamborona ny skirina avy any am-pijerena baskety avy ao Mahamasina tao i Claudine, ary raha nahatsiarinareo hoe Claudine dia mbola mieritreritra ny appui amin'ny filoham-pirenena izay tsy afaka niditra tao anatin'ilay raharaha satria tafiditra canal raha namana ny opération, grande opération izay tokony natao nivadika tany amin'ny Claudine ary nisy fanambanana ohatran'ny hoe iko ny gendarmerie. Zany hoe ny zavatra tiana tenenina eto zany dia zao ny londoan'ny zandary tamin'ireny andro ireny dia voavidin'ilay kely ka tsy niainga akory mibaiko fisamborana avy any amin'ny pôle anti-corruption PAC sy ny Sanfin sy ny Bianco satria niara-nindrindra tao reo fa il y a de fortes chances hoe avy any amin'ny Bianco no nandeha ny fuity satria ny vadiny nga Bianco dia mapara ary efa nanomboka ny sary zoro niaraka tamin'ny groupe mapara izay tena teo akaikin'Andriamatoa Andry Rajoelina mihitsy ary tsy mampagaga raha ohatra tsy sahirana ary tsisy mihitsy ahihina momba an'ireo olon'ireo amin'izao fotoan'izao. Nisy ny enquête izay nalefa ny filoham-pirenena tamin'izany andro any momba nga Pierre Bleu. Nisy koa ny fahatongavan'ny magistrat frantsay tany Madagasikara tamin'izany andro any dia rehefa nanao any enquête ny Bianco dia tsy mbola nisy ohatran'izany teto ambonin'ny tany olona convoqué nanaovana enquête any amin'ny Bianco
dia any an-tranony izy ao amin'ny salon izy natao ankety. Nanao an'izany ny DG Bianco ary tena fanindry, tena tsy nanaiky, tena hoe mena ambany mena. Adiniko moa ny anaran'le général anankiray zay tsy nanaiky mihitsy fa hoe tsy maintsy migadra ary tsy maintsy samborina ity sucre Rapierre Bleu ity. Il y a de fortes chances zany hoe tamin'iny voalohany iny zay saika mivadika coup d'état dia fitan-dralana madika an'ilay opération. Deuxième coup d'état iny le 73 député iny ary nireusira le izy satria de voatery nafoezina ary nampandrosoana ny fifidianana tao a Madagasikara ary maîtrisena sy matena mihitsy ny filoham-pirenena tamin'izany andro any ka mba tsy nisian'ny krizy de voatery ny intervenir ny communauté internationale mba hisian'ny filaminana dia nandefitra sy nampandefitra. Ahoana moa zay Andriamatora atsirak'izay? Nandefitra ako na dia miaro aza ny lalàna de nandefitra ngaheratra Rarimampianina de nanaiky ny nasorona moramora après 2 mois angambany izy iny na 3 mois de ny sokimiadana nametrahany Andriamatora Andry Rajoelina lasa niova indray ny lecture amin'ny article 54 ny constitution ny amin'ny premier ministre ka dia tafapetraka Andriamatotsay ary lasa ny Andry Rajoelina koa ny ministère amin'ny intérieur. Inona ny fandraisan'izay amin'ny SVM? Ny SVM dia hery vaovao an'i Madagasikara. Ny zavatra nitranga dia voataritarika tao anatin'izany SVM zany ny ony parti an'ny vahoaka satria niaraka tao ny Kim sy ny Mapara. Eto zany dia marina fa ny Kim zany dia rehefa mety aminy de afaka miaraka amin'zatsy izy na zaroa na ny ennemi juré-any ary. Ennemi juré-any Kim zany Mapara zany fa tsy nanakana ny Kim hiaraka amin'ny Mapara hanongana an'Andriamatoa Rajoelina. Zao ny zavatra tena hoe napetraka ary hitaritako ny saintsika rehetra. Na izaho zao ara tena namely ary tena tsy niafahafa mihitsy ny kritika an'izany fitondrana SVM zany. Rehefa tsy mety de tsy mety. Hoy le mpampianatra anay zay hoe misy artiste zay ozy izy hoe tandremo teniny hoe mangery any amin'ny faritra avindray manko le borizany hieritseritra hoe teniteny latindray fleurira Kotomalala eto. Hoy le artiste zay hoe rehefa angery any autant manger de la langouste ozy dia mba mangery langouste. Autant zalahy mihinana langouste mangery langouste ozy. Zany hoe ny tiako tenenina amin'izay de hoe raha ohatra zany ny malagasy raha nanongana ary tsy nisalasala ny kritika acerbe
déplacé avec haine tamin'ny fitondrana HVM dia nieritreritra ny malagasy fa isy zava-baovao ary miala amin'ny ratsy dia mba tonga any amin'ny zavatra mahasoa. Le zavatra ratsy ato amin'io relative fa le izy relativisena ihany satria lazaiko aho hoe tato amin'ny communication ny vo andriamatoa Erajon Narimapianina tao amin'ny communication ny vo ny hery vaovao any Madagasikara ary tena tsy vitan-jareo mihitsy ny surmonter an'iny hatramin'ny farany. Tsy vitany. Tao izany ny vo. Kanika facile tamin'ny team manipuler amin'ny malagasy ka lasa nisy fiarahana tena vraiment surnaturel tamin'ny team sy ny mapara satria maika ny mapara maika haka amin'ny ministèren'ny intérieur sy ny primature satria izy mieritreritra ny élection angalan'ny élection rapitso ny team miazakazaka ny hafan'ny industrie idémarrena aingana ny triple E sy ny Tico. Samy naka zay sisiny sy zay nieritreretiny teo zany afahako mampiseho anao malagasy hoe tandremo ny olona matoa mitatatata sy mimenomenona dia voatoana any amin'ny ambokelitiny izy ary any amin'ny fanana ny voatoana ka raha ianao ny tsakipopy, ianao ny tsakipi, ianao ny viandy atao amin'le sandwich asakasaka ao raha mbola manaiky manipulena foana ianao. Ny tiana tongavana dia izao hoe HVM. Nidina an-dalambe ianao malagasy tamin'ireny. Taony nanaraka an'le vatapaty sy raha voaka ny lalatiana hoe veloma rajao. Ka dia nilahatra mihitsy ianao nandeha tongotra lany kiraro faladia kiraro niala tena Akorondrano nandrapatonga tena Analakely raha tsy diso aho. Azo atao ve zany amin'izao fotoana izao? Mbola azo atao ve zany? Tsy mino aho hoe azo atao zany. Fa tonga ianao dia mitsefa anaovany andro rajelona anao. Nilahatra ihany koa ianao ary nidina ianao tamin'ny 13 mai. Teny amin'ny 13 mai ary nisy maty mihitsy nivarotsaina mihitsy ny malagasy tamin'izany satria nahiny olona nitifirina iny ara dia iprovokena hamerenana ny 7 février bisy kanjo tsy nety le izy satria nisy naka filma dia mivoaka melomy marina dia tsy tanteraka le izy tao anatin'le fandehan-draharaha. Aiza zao le gendarme nitifitra tamin'iny andro iny il est nullement inquiété. Tiako tenenina anareo hoe ao amin'io gendarmerie io zany ny tena fototry ny famaharan'ny pouvoiran'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Ka nahery Rajon Narimapianina ary no nitondra tamin'izany dia matanjaka ny réseau d'influence an'Andriamatoa Andry Rajoelina tao amin'ny gendarmerie. HVM voalohany dia averiko hoe raha niala zany andao atao hoe ratsy ny fitondrana Andriamatoa Rajon Narimapianina. Ary tamin'izany ianao ny Ontiana ndraiky andro iny dia niteny mihitsy Ontiana hoe okeo izy
fa nisy tsy nety nataonay. Amiko araka ny efa teneniko amintsika rehetra hoe admettons d'abord fa on est tsy anino. Ary rehefa manomboka fantatritsika izay dia manomboka mesitrana tsika amin'ny adalantsika rehetrarehetra. Dingana be ary dingana ngeda be nataony ramatoa ny tiana tamin'iny andro iny satria anisan'ny tena sarotra anie izany reconnaître hoe nisy tsy netiny nataonay. Tena sarotra izany. Ary eo ny atsapahanao hoe manana eo izany vao mahita ilay malagasy hoe manana honnêteté intellectuelle ireo tasivemo reto. Andriamatoa Rivo Rakotovao niteny an'izay ihany koa. Ary à distance Andriamatoa Rajaonarimampianina dia niteny hoe ekena nisy tsy netiny nataonay fa tia ny solution omenay amin'ity Covid-19 ity hoe alefaso ny développement économique aza atao sakana ny Covid-19. Izany hoe tsy mipetraka ho mpanohatra izy ary tsy mipetraka nametraka kritika fa solution nomeny. Le fanekena le fahadisoana amiko dia efa tena dingana lehibe satria vitsy ny filoham-pirenena nanaiky ny fahadisoany raha mbola tao Madagasikara. En tout cas tsy Andry Rajoelina no voalohany amin'izany fa raha misy izany dia izy no gidany indrindra amin'izany fa nisy roa na telo nanao an'izany. Fa après mila tsapa hoe niova tokoa ve le olona sa tsy, na dia azo atao manko ny miala tsiny ça honore les gens fa après verina ihany mode opératoire. Karaha nieritseritsika malagasy izany hoe nidina an-dalambe nanopanopa nyty Rajaonarimampianina mivady, inona moa tsy natao? Dia lasa ny sasany niazakazaka nifidy an'ity Andry Rajoelina dia amin'izao fotoana izao manenina HVM voalohany ery very maina. Ery very maina lelao. Satria ianao nahatonatona ny fahatezerana, nahatonatona ny izay mety intérêt eritreretina kely amin'ny fifandraisana amin'ny Andry Rajoelina sy ny karazana, nahatonatona ny intérêt izay tsy fantatrao akory fa reto olona reto tsy eritreritra afa-tsy ny intérêt, nahatonatona ny fampanantenana pokaty, nahatonatona ny démagogie, nahatonatona ny bling ary nahatonatona ny 25 000 FMG dia teo anao ny taraina, teo anao ny very. Zay no mahatonga an'ilay HVM voalohany ery very maina ny anao satria ry malagasy izay nandeha nifidy satria amin'izao fotoana izao anao dia tsy vitsy ianareo no mitaraina amiko ary tsy vitsy mihitsy ianareo no mitaraina hoe tena nandiso fanantenana ilay kely ity président fa tena tsy aninona rehefa tao ny compte. Vao omaly misy maty tany Adego ary rehefa mifondy, izany mifondy izany manko dia lehibe, anisan'ny olona lehibe ao anatin'ny moské izany no mirasa volana dia efa me grave izany le situation satria ty olona maty dia nijerena fotsiny tao amin'ity hôpitaly manara-penitra ary tena nakarary ny vahoaka sy ny fianakaviany io olona maty tao amin'ny hôpitaly manara-penitra tao Adego io ny zavatra nitranga. Zay ny HVM voalohany. Mijery indraitsika ny fihetsika izay ataony Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny fomba fitondrana.
tsisy afa-mihetsika ny malagasy. Zay miteny de kipan, zay mitabataba de kipan, zay mihetsika de kipan. SVM faharoa, ery vaimanta. Ery vaimanta. Avy amin'ny hoe tery vaimanta. Hoe tsisy afa-tsy amin'ny alalan'ny fanerena vaimanta ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina. Zao zavatra lazaiko anareo. Maninona ny sasatsasany amin'ireo le opposition ny tatatata-reo tsy voasambotra Farberina, Sirroni sy ny karazany no voasambotra. Satria ireny olona ireny dia tena manao politika amin'ny tena fitiavany an'ilay tanindrazana ka tsy mandeha any amin'ny négociation. Tsy androany no ny teny fa misy ireo RMDM ireo dia misy tsy vita koa ny fivoriana dia efa tonga any amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina mitatotra ary tatotra tena détaillé dia misy amin'ireo no maka ny volany, maka ny karamany amin'ny maha-espion azy presque isan-kerinandro arakaraka ny hafanana amin'ny politika sy ny zavatra mitranga ao amin'ny firenena. Miteny ianao hoe manome tsiny an'izany Andriamatoa Fleury na tsy manome tsiny, mafy loatra le ery na le tery vaimanta dia samy mihinana izay hohaniny eo. Ka amin'izao fotoan'izao aiza nisy olona, aiza nisy an'izany hoe mpanohatra dia efa tena mafana le raharaha. Nandritry ny iray volana sy tapany ianao no teny hoe hitondra ny vahoaka hidina an-dalambe. Tapitapika eo dia hoe mandra-piandro rehefa vita ny fibohana dia entana midina eny an-dalambe ihany ny vahoaka. Tsy mbola nahita tolona ohatran'izany ireo olona teto ambonin'ny tany. Ny vahoaka koa efa kaopy hoe misy zavatra tsy milamina ataon'ny rahalahy mpitarika reto, ka aleo ry rahalahy aloha no hita eo fandehana hoe iny fa voasambotra ihany na voasambotra ihany dia zay ny fandehana. Zay le SVM faharoa, ny voalohany, hery mainana ianao nandeha nitolona sy nametraka an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Hery vaimanta indray no mahazo anao amin'izao fotoana izao satria ianao efa tsy ilainy intsony fa efa eo izy, efa eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Ary rehefa eo amin'ny fitondrana izy dia mila manambola, dia jereo tsara fa zay resaka volabe ao amin'ny firenena io dia lasa ny zalahy avokoa. Ho démontreko rehefa avy eo zany amin'ny alalan'ny document officiel avy any amin'ny FMI. Zay resaka volabe ao amin'ny firenena io dia lasan'ireo zalahy avokoa. SVM fahatelo dia etra volany mamy. SVM fahatelo zay. Ny etra volany mamy. Averiko. Tena nisy etape le izy. Hery maina no nandeha nametraka amin'ny Andry Rajoelina. Dia tonga saina ianao fa voafitaka ianao dia mialany ny hery vaimanta. Anangona harena sy ny zavatra mitranga ry rahalahy dia ny etra dia volany mamy avokoa. SVM fahatelo zay. Ka jereo mitombo lalandava ny harena izy mitranga.
mitombo lalandava ny areny izy menakafy. Tsy azonao laviny zany. Ny entra avy aminao de volan'ny ralahy avokoa. Azo velona fa tery zay. Feny ary ny azo velona farany dia androso ve ny malagasy. Androso ve ny malagasy. Fanontaniana mipetraka zany miekapoka any amin'ny lohanao, any amin'ny sofinao, any amin'ny masonao, any amin'ny serivoanao, any amin'ny fanahinao, any amin'ny fonao. Androso ve ny malagasy. Voalohany indrindra za tena miteny aminao. Tsy androso, tsy azo velona ny malagasy. Eo zany tsika mila misaina hoe azo velona ve tsika sa tsy azo velona. Raha olona misaina amin'ny malagasy de hoe azo velona zay rangaha. Androso ny malagasy. Androso ve ny malagasy. Azo velona ve anao. Androso ve anao. Matahotra le malagasy raha izay. Faharoa, menatra ny tenan'le malagasy satria hiditra tao amin'ny adalàna ary tena reny natao hoe folaitra ozy izy zalahy zay any amin'ny adalàna any amin'ny tanora. Tena nanao folaitra mihitsy tsika. Tena nanao folaitra amin'ny malagasy nampiditra atsika tamin'ny andro ratsy. Tompony andraikitra zany, anisan'ny tompony andraikitra ny Tinoma tamin'ireo député 73 nampiazakazaka ny fionganany Andriamatoa Rajaonarimampianina. Nisy mpitsara vavy zay tadidiko tetateta ary vava zany tamin'izany andro. Asa anisan'ny malagasy androso ve izy ireo ka ndeha hoe androso amin'ny tolona. Androso ve ny malagasy anapotika ny tsy nety nataony. Androso ve ny malagasy ka hatsapa-tena hoe tsy nety nataotsika. Zay aloha ny etapo voalohany. Azo velona ve ianao. Zay ny objectif-n'ny Tatasika. Kapoka ary felaka tamaina mandrivorivo ao anatin'ny loha ka mahatonga anao hoe hiodina ny sainao ka ho tonga sainao hoe azo velona ve za. Androso ve za. Zany hoe lasa mivadika azo ve zany le izy. Androso ve ianao. Ny akama aloha dia androso. Ary zay no nahatonga ny akama nanao ny anaran'ny akama hoe akama ampandroso any Madagasikara. Ary tena misikim-ponitra mihitsy ireto akama amin'izany zavatra zany. Akama. A K H A A. Fa ela ny akama ny tonga saina hoe hery verimaina reny zavatra mitrango reny. Aza adino fa niaraka nanongana fanjakana mitombona ary neken'izao tontolo izao ny Tinoma sy ny Mabara. Amin'izao izy miady ary miady ohatran'ny tena miady tena hoe fandringina mihitsy ady ny mpifankatia ireo tompoko. Voamoalomoalo reny niaraka. Zay zany tena zao e. Jereko le fandehan'le film de tena misy. Zao manko le izy. Anao parenthèse kely amin'io combat io za.
amin'io bagary io. Nisy mifanarahan'izy mitsamy tamin'ny septambra. Dia mendra valomanana avoakako ny marina eto. Mendra valomanana ny Andry Rajoelina Antananarivo. Ny deal dia hoe ameo Antananarivo dia misokatra daony ny zinanao rehetrarehetra fa tsy ahita olana ianao. Marina ve zany? Ozy ilay ankiray. Dia ozy ilay ankiray filoham-pirenena miresaka aminao fa tsy mandainga. Ok ary ozy ilay iray, ndao tsika hifandray tanana. Aza adino ary tsy afaka mandainga an'izany nareo RMDM. Fa tamin'ny 10 atoandro mbola nilaza ny gara valomanana fa efa iny dosieko kandidaza. Tsy afaka miala amin'izany nareo ary tsy afaka mandainga an'izany nareo. Ny après-midi mivadika izy ary zao ny zavatra lazaiko anareo. Manao dossier anao hilatsaka mery zany tsy vitan-droa andro. Efa tao anatin'ny saina io ary efa voafitaka tany amin'ny voalohany nareo. Satria nareo tsy nalala mihitsy hoe nisy ny rencontre sommet de Yavlo raha tsy navoaka ny Ratsirahonana iny zavatra iny. Iny teninay tompoko efa nalala. Ary zay no natonga ny nasahan'ny teny hoe inona ny fifanarahana sy inona ny zavatra nitranga satria niandry zay hoe hamoaka ny famarinana sy hanao tatitra amin'ny vahoaka ny gara valomanana hoe zao ny neonanay tao. Fa tsy nanao izy. Dia androany izy lazaiko izay. Nomeny andriamatoa Marc Ravalomanana sur le plateau d'argent any Andry Rajoelina Antananarivo. Ny contrepartie an'izay dia hoe misokatra ny Tico sy ny AAA ary mitohy adinoina ohatran'ny hoe toy ny voafafa ny trosan'ny JIRAMA sy ny trosa na ny obligation izay tokony alohan'ny Marc Ravalomanana amin'ny alalan'ny impôt sy ny taxe ary ny dépensena électricité laniny amin'ny orinasany. Et Modina Tita zany. Malheureusement, il a oublié qu'il a traité avec Andry Rajoelina, qui lui considère comme son ennemi juré. Ravalomanana, il croyait qu'il négociait avec un ami. En politique, il n'y a pas d'amis. Mais il y a des akam, par contre. Les amis sont toujours traîtres en politique. Les akam, non. Tsy nataony Andry Rajoelina ny engagement ary rehefa mivoaka ny taimbavan'ny Marc Ravalomanana hoe ataoko mahita amin'izay ianao dia ny Andry Rajoelina ny tonga aloha satria tonga tany am-potsofin'ny Andry Rajoelina ny taimbavan'ny Marc Ravalomanana hoe ataoko mahita io. Ay, rehefa zany ary ozy Andry Rajoelina dia atokony dia lasa izy amin'ny opération io déclenché de opération satria ny Andriamatoa Ravalomanana efa bolana 5 volana tsy nisy ny tanterahany Andry Rajoelina ny fifanarahan'ireo tamin'ny volana septambra. Afaka mitendra lahy mandainga. Oui, afaka miteny an'izany izy. Aza koa tsy afaka ny teny mihitsy hoe ina source. Afahanao malagasy mahatsapa ny famarinana ny zavatra teneniko dia tsy mbola nasa mihitsy gara valomanana ny teny hoe zao ny resaka indroa minitra tamin'ny volana septambra. Fa nomena ny Andry Rajoelina sur le plateau d'argent Antananarivo en contrepartie amin'ny famafana ny trosan'ny kim rehetra par rapport amin'ny JIRAMA sy ny impôt sy ny contribution. Nitoy ihany nefa ny fanerena, nitoy ihany ny fitakiana nataon'ny JIRAMA sy ny impôt par rapport amin'ny Marc Ravalomanana dia nivoaka ny taimbavy ataoko mahita io Andry Rajoelina kanjo tonga tany amin'ny Andry Rajoelina ny vava dia nanomboka amin'ny Andry Rajoelina. Io zavatra mitoy io.
dikan'izany ianao miditra amin'ny combat io, miditra amin'io adiny Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana io, dia apetra mazava tsara mba ho tsapan'ny vahoaka hoe impartial ianao ao anatin'ny démarche anao, satria ny antony dia zao: ny vahoaka manjary nidy bingo ao anatin'ny adin'izy mitsano. Le vahoaka miasa amin'ny Tico, le vahoaka miasa amin'ny orinasa triple no manjary tapitapika eo, tsy manana ino dizy teo, fototra ivelomana intsony, dia tafiditra ao anatin'ny gegerana izy mitsano. Tsy rariny kosa zany Andriamatoa Andry Rajoelina, ary tena tsy rariny zany. Efa nomeko solution ianao hoe azonao atao ny manefa procédure, ianao ny tompon'ny fanjakana, mba au moins fasady na forme respecté hoe ny fitsarana no manapaka fa manomboka izao ny groupe Tico sy ny triple no trosa lavabe reto dia sous tutelle na lasa sous gérance ana gestionnaire indépendant fa mandaté par l'État. Dikan'izay vola miditra sy mivoaka ao dia voara-maso ary jusqu'à ce que ny hoe paye ny trosa amin'ny fanjakana sy ny jirama dia mipetraka eo ireo gestionnaire ireo. Tsy izay nefa nataonao Andriamatoa Andry Rajoelina, ary zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe ianao dia tsy manana sens de l'État. Satria ianao rehefa manao vengeance politique ianao dia satria vengeance politique anie zany il suffit ny ray miteny ataoko mahita io dia avy koa ny anankiray miteny hoe hay ataovy tsapany ara fa ho avy koa za, dia eo tsika amin'izao fotoana izao. Dia le vahoaka tsy manatsiny no tafiditra ao anatin'le bagara sy le gegerana izy mitsano. Hery maina ny ianao ritinina tamin'izany andro rehefa niazakazaka ianao hanongana ny hery nasionaly mampianina, satria ianao tsy afaka miala amin'izany koa, nanampy an'ireo député 370 ianao ary tompona andraikitra anao, azo raisina ho tompona andraikitra ianao nametraka an'io Andry Rajoelina io, satria niainga tany le processus. Fa tsy rehefa amin'izao fotoana izao manao ny ataony izy dia anao vao hoe mila ny herin'ny vahoaka malagasy ASVM fahadimy zay. Herin'ny vahoaka malagasy dia zao ny vahoaka malagasy non revin'lahy io fa reveo. Hery verimaina efa nitaritany lahanay tary dia zao alahy voadona vao hoe mila ny herin'ny vahoaka malagasy ASVM fahadimy, taraiky eo anao. Le vahoaka ny tafiditra canal amin'izao fotoana izao tsy manana asa. Mbola tsy tary zany Andriamatoa Andry Rajoelina, alefasy ny procédure judiciaire any amin'ny fitsarana dia any nareo miady. Fitsarana no mitranché hoe sous tutelle ty na sous direction ty na sous gérance, afahana manara-maso ny volam-panjakana zay tavela ao anatin'io société io. Fa aza le vahoaka no atao sakrifisy ary aza le vahoaka no ampijaliana takan'io. Penal io zavatra ataonao io. Amin'ny resaka droit de l'homme io tsy azo atao mihitsy ao anatin'izao urgence sanitaire zao. Za zany dia miteny anareo mpiasa amin'ny izao koa ny variana miaro an'le patron na le tompon'le orinasa zay mpanao politika, ny mpanao politika. Fa tsy mba misy anankiray mba mijoro manoro an'le vahoaka hoe ry vahoaka miasa ao amin'ny triple A afaka mitory ny fitondram-panjakana ianao. Tena afaka mitory mihitsy ianao. Manana ny maître olala ny groupe Tico hiaro azy, ary izy raha teo izy tena nefa miteny hoe miaro vahoaka, ataovy ny fitorianareo vahoaka fa par rapport amin'ny lalàna international tsy azo atao io zavatra ataony Andry Rajoelina io ary penal io.
Zay zany ny anankiray. Afaka mitory ianao vahoaka miasa ao anatin'ny groupy Tico sy ny Triple E. Aza miandra ny marika ara-valomana hiaro ny orinasanao na ny orinasana. Fa raha i marika ara-valomana tsy havitan'io, tsy vitany intsony io. Satria ny antony voalohany tsisy olona hidina andeha an-dalambe ka hiaro ny fananany marika ara-valomana. Efa tsapan'ny malagasy zany. Ary tsisy olona andeha hidina an-dalambe ka andeha amerina ny ra-valomana eo amin'ny fitondrana. Eo manko le ambiguïté amin'ity le resaka ino izy teo fiambanan'ny député sy ny sénateur adiniko le anarany ity. Initiative tsara io. Ary anisan'ny amorsa makany amin'ny tolona io. Fa raha vao io ny misy kelina dia 2 minitra fotsiny raha hoe amerina amin'ny marika ara-valomana, tonga dia ravy io. Tadio zay tiako zay. Tonga dia ravy io. Be dia be ny tonga dia mihemotra hoe tsy izany kosa ny andalanaty. Famerenana ny tany tandalana no andanan'ny olona ao. Ary dakoro amin'izany daholo ny olona rehetra. Fa raha vao misy hoe famerenana ny ra-valomana dia ravy io. Faharoa, momba ny Roly Mercia. Zao le izy tsisy tena jereo tsara ny hoe adino zany hoe Roly Mercia. Adino zany hoe Beritsa. Fany amin'le fananana ny mandeha le afera politika sy le zavatra mitranga amin'le firenena. Torohevitra meko ny fianakaviana Roly. Maheno fa tsy salama Roly Mercia amin'izao fotoana izao any am-pigadrana any. Ary ny aretiny Andriamatoa Roly Mercia dia possible no ny taonany, satria Roly Mercia jerenao tanora ohatran'iny fa 90 taona mahery izy iny. 90 taona mahery izy iny. Ary taizana aretina iny tovolahy iny. Miarahasoa anazy aloha ny tenako. Fa izao afatra ho an'ny fianakaviana Roly Mercia. Raha manaiky nareo tsindrino ny fanjakana eo foana dia tadio fa tsy ho tafavoakanareo ny rainareo na ny dadabe anareo na ny vadinao. Ny lalàna dia miaro ny vahoaka rehetrarehetra raha mbola azo atao ihany. Apetrao dia n'izao ny fitoriana reserve. Fitoriana direct amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina hoe raha maninona ny vadinay, ny dadanay, ny dadabenay manao simidy daholo na menakavy, 2 taona raha misy, dia tsy miala amin'ny Andry Rajoelina sy ministry ny justice izahay ary ny premier ministre. Io maître Lala miaro ny vahoaka mandondona varavarana any aminy na mitedava avoka hafa fa rehefa tsy mahita nareo dia dondomy fa mahita dia izay fanarahanareo amin'ny zavatra symbolika kely ihany fa izany ny asan'ny monde justice. Tsy maintsy manana avoka zay miara-miasa aminay ary izahay dia miaro ny oly, miaro ny malahelo. Ary tsy manao valifaty politika koa. Ny tenako izao anisan'ny tena hoe saika ny samborana izany Roly izany tamin'ny nanohatra ny Andry Rajoelina tamin'ny transition. Fa izao ny fanaovana valifaty politika dia heloka eo anatrehan'Andriamanitra. Au contraire, ça m'honore de protéger et de défendre la cause Roly. Apetrao dia n'izao ny fitorianareo, fitoriana reserve. Asivy constat d'huissier mihitsy zany hoe nangataka izahay avoka ary ampidirina hopitaly ny dadanay, ny vadinay sy ny karazany ka dia omenay 24 heures ianareo fa raha maninona
dadanay rainay dia tsy miala amin'ny andriamatoa andro rahajelona sy ministre ny fitsarana ary ny premier ministre izahay considérenay ohatrany hoe non assistance à une personne en danger ny zavatra ataonareo fehany araka nyteneniko teo hoe androso ve malagasy azy velona ve malagasy samy mamaly an'izay tsika anetsatsika rehetra any fa zay ny anjarako misy rombotra indray zao any satria ianao mijery morcos indray dia atezerana diso toerana tsy rehefa tiako ny eko dia enoko fa tsy safidy politika ny any ny andeha any ampatrembana ka hoe tsy enoko Jerry Marcos zay le fitsarana ambelatsimo avy eo mandeha ny hira Jerry Marcos ary amin'ny mariage ery tapitra mandizy menakavy ary reto le timma mihitsy no zato isan-jato mihitsy no mitsinjaka eo amin'ny mariage amin'io de rehefa hoe Jerry Marcos zafady raha Jerry
Satria anao dia remarque tena manjary tokoa le medley iny a. Misaotra ihany koa an'ireo le rahalahy sy akamany manaraka any a Washington. Hitako eto misy mavitrika dia mavitrika tokoa. Tsy hanonona anarana moa zaho fa afaka mifandray marina ianareo mipetraka Washington DC a. Misy moa somary mialalavitra kely fa dia raha sitrakareo dia ifizarako ny telefoninareo dia mifandray nareo dia manangana akama any DC. Iresaka momba ny raporo sy ny communiqué nataon'ny FMI farany teotsika alohan'ny hidirantsika ny dosie lavalava anankiray. Ny dosie takan'ireny moa dia matetika dosie teknika be, ary raha ohatra tena hiditra amin'ny votoatin'ny teknika eto dia angambany ny 700 nyreto mpanaraka reto dia hiatako daholo. Fa point anankiroa no horaisiko satria tena niresahantsika teto anankitelo. Tena niresahantsika teto ary anisan'ny natadiavana ny fototra sy ny FDB nentina Andriamatoa Andry Rajoelina tao anatin'ny propagandany. Rehefa mijery an'ilay document rehetrarehetra ianao zany, satria mivoaka daholo hatramina échange na correspondance, donc tsy afaka mandainga mihitsy ny fitondram-panjakana malagasy hoe tena misapuer amin'ny aide avy amin'ny mpamatsy vola ivelany Andriamatoa Andry Rajoelina, ary tsy mba hoe misapuer fotsiny fa tena mangataka ary miangavy voaporofo zany amin'ny alalan'ny correspondance rehetrarehetra sy fanakalozan'ny FMI sy ny fanjakana malagasy. Tena hoe mandoalika sisa ny tsy atao. Fa rehefa mandinika ianao le zavatra amin'le dosie malagasy io, asivy refiny ary asivy fetrany le tsy fitiavana ny bailleur. Satria raha tsisy an'itony bailleur itony ianao dia za dia efa miteny ianao fa karamanao mpitondra mpiasam-panjakan'ireo dia efa tsy voalohan'ny Andry Rajoelina nanomboka tamin'ny volana juillet. Tena miteny ianao an'izany ajanony ny tsy fitiavanao ny mpanohana ara-bola, ary indrindra ajanony ny tsy fitiavanao koa ny frantsay. Fitaka be vava ary famitahana anao ny fametrahana an'izany ao anatin'ny lohanao, satria izy menakavy mandeha izy ato ambadika miresaka miaraka misotro dite, miaraka misotro kafe, mifanoratra amin'ireo olon'ireo, hafa ny zavatra ataony ary hafa ny zavatra ampidiriny ao anatin'ny lohanao. Azonao zany ato izy zao dia izy tena mireconnaître mihitsy hoe avy any ivelany nidiran'ny valanaretina tao Madagasikara. Ary tamin'izany ivelany zany moa tsy le avion faraparany tsy voasakana ireny tao anatin'ireny nisy olona dépisté voalohany indrindra hoe anankitelo, tsy zay. Dia ato izy mireconnaître tao anatin'ity dossier ity hoe sur le financement d'urgence dans le cadre du guichet choc exogène du FCR hozy izy. Fa ny ambadimbadika any izy mbola miteny an'io choc exogène io. Dikany hoe exogène manko ny exo dia avy any ivelany, fa raha hoe indi dia ao anatiny. Tokony hoe indigène zany fa ty exogène.
dia tsereto hoe ny risque de surendettement ny malagasy tamin'ny andron'ny HVM dia faible. Zao izy modéré. Zany hoe afa-ty amin'ny faible zany hoe tena hoe tsara. Eto zany ny faible eto hoe tsara zany a. Tena ambany be ny risque na hoe surendettement ny Madagasikara tamin'ny andron'ny HVM. Fa amin'izao fotoana izao izy niakatra ambonimbony dia ny terme ilazana azy modéré satria appréciena hitrosa ihany ilay malagasy. Ka izao ny point faharoa dia efa elitsika ny teny ary tsy rerakintsika ny teny hoe raha izao fandehan'ny fomba fiadin'ity fitondram-panjakana ity izao dia tsisy zavatra ilamina amin'io Madagasikara io. Teny aminareo a fa raha mandinika ny fandehan'ny déplacement na capitaux ao Afrika, inter-Afrika zany, fa tsy mbola misy financement exogène zany. Zany hoe avy ivelany koa zany na financement extérieur. Ohatra hoe européen zany andeha investir any Afrika, fa investissement inter-africain, inter-Afrique. Ohatra zany hoe toy le multimilliardaire égyptien tena investir amin'ny Maroc. Fa rehefa jerenao le mouvement an'le capitaux amin'ireo firenena afrikanina, entre ny firenena afrikanina, dia Madagasikara no voalohany indrindra amin'ny. C'est Madagascar qui est le premier pays qui ne reçoit aucun investissement. C'est Madagascar qui est le premier pays qui ne reçoit aucun investissement. Par contre, Madagascar est l'un des pays qui exportent, qui investissent ailleurs ses capitaux. Ary ireo capitaux ireo dia capitaux any karana daholo. Zany hoe mivoaka any ivelany, azoko tenenina, any Kenya, any Sénégal, Maroc, investissement any karana amin'izao fotoana izao, Mozambique, Angola. Miezaka ny investir amin'ny secteur télécom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Madagascar est fini. Madagascar est terminé. Dia mazava be mihitsy atao amin'ny raport'ny FMI hoe faible ny investissement privé. Raha niazakazaka izy tamin'ny andron'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina amin'ny resaka secteur énergétique. Satria Madagasikara tamin'ny andron'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia efa nandeha tamin'izany atao hoe solution amina énergie. Ino izy teo? Transition énergétique. Solaire, atao ambatilampy sy ny karazany ireny. Ny fanaovana barrage hydroélectrique. Dia amin'izao fotoana izao tsika on revient au grand pas amin'ny énergie thermique. Izay lafo ary tena lafo ary source na business ho an'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Satria ny compensation miala vao amin'ny budget na ny trésor amin'ny zavatra io dia misy ny bonne partie miditra any am-paosin'ny rahalahy. Izay no nahatonga an'ilay HVM fahaefatra hoe etra volany mamy. Io zany tsika. Amin'izao fotoana izao ny FMI dia efa mitable ary efa mahita. Zany hoe FMI ve Fleury Rakotomalala raha il y a 7 mois exactement tamin'ny volana février
février, mars, avril, mai, juin, août, septembre, 7 mois. Tamin'izany dia efa niteny hoe tsy mino ao ho positif ny taux de croissance ny économique malagasy. Tsy mino an'izany ao dia entina FMI no milaza hoe ce qui devrait réduire la croissance de 4,8% en 2019 à 0,1 à moins 1,0% en 2020. Fa maninona manao hoe 1 moins 1 dia mbola virgule satria mbola hita io. Raha nahita 4,8 zany tamin'ny 2019 dia en table moins 1 zany hoe tena tsisy croissance zany Madagasikara en 2020. Misy croissance fa décroissance. Décroissance zany hoe moins. À partir de 0 moins mako, au moins ouais 0 dia mba mijanona teo. Fa moins izy, dia là on parle plus de croissance, on parle de décroissance. Azonao zay. Zany hoe mirindra mijotso ny rindran-karena malagasy. Comme je n'arrête pas de dire, i Andry Rajoelina no filoham-pirenena mahay manapotika firenena voalohany indrindra eto ambonin'ny tany. Teo Marc-Ravalomanana nisy ny ambom-bava vao tonga i Andry Rajoelina dia potika ataony ny zavatra rehetra. Zao verina indray Andry Rajoelina ny ambom-bava tamin'ny herina Rajaonarimangana pitehany Andry Rajoelina taony. Ny Lova-Rasolo hoe récession. Plus grave noho ny récession ty Lova-Rasolo. Une descente en enfer. Ary ny banque ny FMI dia efa milaza hoe hisy conséquence amin'ny coût-ny matière première zao fidinan'ny fiainana izao, ny zao fandrosoana zao, satria tsy fandrosoana ho azy zao fa décroissance na récession, c'est selon récession globale. Dia facile be le hoe ny Covid-19 na ny coronavirus en est la cause. Mais non, arrêtons. C'est du n'importe quoi. Ny vahoaka tany amin'ny faritra dia niandrandra solution tany amin'ny fitondrana. Momba ny mahazo azy amin'ireo dalo sy ny fanerena amin'ny alalan'ny magoy ataon'ny zandary. Dia ny zavatra mitranga. Ny solution ve nentin'ny Andry Rajoelina? Tsia. Laza izy drone blindé mandeha amin'ny tendrombohitra sady afaka miakatra misitrika anaty rano hoe dia iny fa variana daholo le malagasy. Ny hélicoptère anafatra hélicoptère farafahakeliny 10 hoe azafady taraiky tao ianao ry malagasy. Tsy nisy solution nentin'ny Andry Rajoelina. Dikan'izany. Ary au contraire, tamin'ny Andry Rajoelina izao indray no vao maika roborobo ary tena mihazakazaka miasa ny dalo satria autorisé ny manao exportation hena amin'izao fotoana izao. Oy. Idirantsika ny resaka vatsitsinjo sy ny ino izy teo tsinjo fameno amin'ny tosika fameno. Efa niresahako izy ity fa navoakan'ny FMI indray moa dia tiako ihany
hoenitsika menakavy. Tsy maintsy misotra ny tia reto amin'le gripa. Tantely sy sakamalaho ary voasarimakirana io. Zao amin'ny resaka hoe vatsytsindro dia certes hoe projet présidentiel fa ny vola dia avy any amin'ny FMI. Zao le izy ny zavatra ao anatin'le izy dia hoe vary 5 kilao, zavatra hoe légumineuse zany 2,5 kilo, siramamy 2 kilao, menaka 1 litre, sira 250 grammes ary 500 grammes de farine dia maïs miaraka amin'ny savony anakenina. Ny andraikitr'anio dia ny ministéran'ny commerce miaraka tamin'ny ministéran'ny environnement. Fa zao ny vatsytsindro dia ny association FITI izay ny première dame ny tena mibahana atao. Ny tokony ho bénéficiaran'izy io dia ny sans-abri, ny olona efa lehibebe, dia ny olona amin'ny secteur informel izay ny tokony nahazo anazy io. Entre autres ny chauffeur-na taxi, ny mpanasa lamba, ny mpivarotra mandeha, ny tireur de pousse-pousse, ny mpivarotra gazety, ny mpianatra eny amin'ny université, ireo le tsy afaka nody tany aminy, ny artiste, ny journaliste, ny mpikambana amin'ireny fikambanana handicapé reny, ny mpampianatra eny amin'ny école primaire na ny école publique. Izao eno tsara, eno tsara. Eto manko le fisiolokiana ny miainga. Azafady, anjaranareo ny mieritreritra ary vahoaka malagasy hoe tao Antananarivo zany dia 32 000 personnes no bénéficiaire zany hoe ny miteny azy amin'ny teny gasy tsy haiko miteny lavitra iny hoe ary ty ny tena zava-doza 35 000 personnes ny tany Atsinanana ary ny tany amin'ny Haute-Mahatratra. Za aloha miala tsiny fa nanaraka raha Antananarivo mety manaiky ihany hoe nisy 32 000 personnes. Pour ne pas dire hoe raha nisy dia nisy Antananarivo nahazo an'io tany amin'ny 10 000 personnes. Fa raha hiteny ianao hoe 35 000 tany amin'ny faritra Atsinanana dia tany amin'ny Haute-Mahatratra, azafady fa tsy nisy zany tompoko. Tena tsy nisy zany. Aza mifika ary aza laingana ny vahoaka. Ato ty mihitsy le rapport'ny FMI laza teo. À ce jour, le projet a bénéficié environ 225, dont 700 sans-abri, 1000 artistes et 3000 enseignants à Analamanga. Ono baba ianao zao artiste nahazo ianao. Ny artiste iza no nahazo an'izany? 1000 artiste ozy ato Tsy ny hoe ny artiste rehetra zay mitendritendry na hoe mipoitra amin'ny téléry, fa misy koa ny poety.
Tsy mino hoe marina. Bon, zay ny amin'iny. Dia no tsara, total ny budget hiditra atao amin'ilay. Les coûts opérationnels exacts n'ont pas encore été finalisés, mais on s'attend à ce que le projet ait été financé par des fonds publics et des subventions de particuliers, d'associations et de donateurs extérieurs. Bon, inamni. Tout ce qui est famine. Et nous, ça. Tout ce qui est famine est un programme de transfert monétaire inconditionnel mis en place par les autorités malgaches pour soutenir les ménages vulnérables dans trois régions principalement touchées par le Covid-19. Les bénéficiaires du programme, du moins les bénéficiaires, point. Le programme vise à fournir une aide financière pendant 2 mois, 233 827 personnes vulnérables dans des ménages des villes les plus à risque de dissension sociale, à savoir Antananarivo, Thomas et Fenarazu. Des Nutsara Boka. Le programme est mené conjointement par le ministère en charge de la population, de la protection sociale et du genre. D'accord? Charge de population, hein? Normal, la fita no mariage l'autre, la matrete miti. TIA est le Bureau national en charge de la gestion des risques et catastrophes PNGRC, avec le soutien financier de donateurs membres du Cash Working Group, y compris la Banque mondiale, le United System des Nations Unies et l'Union européenne. Le budget de mise en œuvre est actuellement de l'ordre de 13,4 millions de dollars américains, soit 0,1% du PIB malgache, dont 10 millions de dollars de la Banque mondiale, 2,3 millions de dollars du système des Nations Unies, 1,1 million de dollars de l'Union européenne. J'ai d'autres en fulzan, mais c'est fleurir. Et nous faisons la grave musan. C'est une naturelle, tout le monde qui vous connaît, des petits vous connaissez. Et nous, ça, nous là, destiné à nous des eaux. Pour Antananarivo, Solis, à Mahazu, l'enquête sur les ménages de 2019 a révélé que bon nombre de ces travailleurs vivent en dessous du seuil de pauvreté de 71 000 arial, soit $20 par habitant par mois. L'objectif est amené en rue, il y a Nizarana, 100 000 ariari par ménage, soit $26 américains par mois pendant 2 mois. Le paiement des virements se fera via les services d'argent mobile pour limiter le risque de contact entre les particuliers, tout en profitant de l'occasion pour promouvoir l'inclusion financière.
Le programme repose sur le réseau d'argent mobile existant sur les nouveaux services d'argent mobile développés par Poma Post-Money. Le montant de transfert a été calculé sur la base de consommation estimée et besoins des ménages en difficulté. Afirkani 13 millions de dollars, 400 millions ny vola voangana ary mena ny fitondram-panjakana malagasy tamin'io. Ho zaraina amin'ireto olon'ireto, amin'ireto tokantrano pendant une fois tous les mois, enfin pendant 2 mois. Et nous y allons. 99 127 tokantrano Antananarivo. Akipiko ny masoko dia tsy tena hoe nisy hoe zany sady tsy nisy fa za miteny faranisy dia nisy 10 000 foyer na 15 000 na 20 000 no mena tao Antananarivo. Mbola ozy nareo hoe Monsieur Fleury, mety possible zany. Ok ary tsy manino. Dia sakafo tsara ny sofina Tamatavy 70 300 foyer. Firy 70 300 tokantrano. Tsy ampanareo Tamatavy fa nisy zany. Nisy an'izany fizarana tena hoe manana ny vergure ohatran'izany ve tao Tamatavy? Tsy mino. Fianaratsoa dia nisy 42 000 sy 22 000. Inona hoe 42 000 tokantrano sy 22 000 tokantrano. Sahako miteny anao fa raha nisy dia nisy tamin'ny Fianaratsoa 2 000 ary raha nisy dia nisy tamin'ny Tamatavy 5 000. Bakaiza zany ny ambony vola? ASVM. Etra volan'iza dia anao manohy azy. Chaque bénéficiaire reçoit 100 000 ariary, soit 26 dollars US. Ery maina hoa nametrahanao ny olona io. Ery verimaina ASVM.3 zay. Mazava ny raport'ny FMI, dossier correspondance rehetrarehetra atao anatin'ity daholo. Tsy afaka mandainga an'ity ny fanjakana malagasy fa zay ny azo raisina ato. Dia mioana zany ianao ny malagasy araka ny efa teniko taminao hoe tsisy croissance eritreretinao fa récession sy décroissance ny zavatra mitranga eo, dia miomany ianao fa rehefa andeha hiantsena ianao amin'ny satria ny retombé ny retour ny coronavirus mbola mafimafy ny 2021. Zao ary ianao tsy tafavoaka dia mbola ho avy io. Dia rehefa andeha hividy lasantsy ianao tonga dia valizity kely nentina mandeha hiantsena amin'ny Cora dia valizity. Dia rehefa manisy vola ao amin'ny Cora dia ny fanosana vola ny mahela fa tsy ny fandalovan'ny entana eo amin'ny masinina mandeha paray. Eto anaty an'Andriamanitra no anolorako ny fiainako hanaiky anao ho fitiavako mandramady tsy akivadika tsy sanatry filany nofoko na fitiavaina iserana filay fity usare taraccia via sanaina tena masina partenatiku enitinatiku kafano misana gaminaure tuku ti uno tukana me vanu fiti
Nilala qui, nilala davitra, marifatiti mama tauja, tisiulumelu mifankati, katsutafita paradisa su, mamamino, chanifitiabana, asinati, kifane verana, ilaifiti, simani saraka, vira shampoo, mi fampitantana, pare fatia, te fatela tie, maitaziki, sire sinjano masu, mi fakatiava, deja matukia. Sotramiainga zany hira izany. Hiditra amin'ny resaka paralelina entre ny Hitler sy bitro tsika. Nisandrana anay le reportage ka tiako herotsika ihany, tsara mahalala ny tantara. Fa izao aloha, rehefa niteny aho hoe mananay aho fa mia Hitler dia mety homosexuel satria ny tena kamaradiny akaiky ny frère d'armany dia Ernst Röhm, zay ny famonoana anazy, ERNST, Röhm, RO-MH, Ernst Röhm, dia homosexuel dala ary avere. Dia marina reo ny antso hoe tena marina ve zany, fa ohatran'ny sao dia mamorona ianao. Fleurerako eto Malala tsy mamorona, fa ny document historique sy ny documentaire historique no manaporofo amin'izany. Zay no atao hoe aza manao ratsy ihany amin'ny fiainana. Fa 90 taona aty aoriana, satria tany amin'ny firy moa zany 1934, ça fait quand même 66 ans, 86 ans. Après, tsy mivadika akory ny siècle.
dia miresaka aminao zao tontolo izao dia afa-baraka ianao hoe ainao kay homosexuel. Safidy amin'ny resaka fifankatiavana ny homosexualité fa raha tamin'izany contexte izany no resahana ny homosexualité fa tsy amin'ny contexte amin'izao fotoana izao dia hienatra teo amin'ny fiarahamonina izany. Ary raisiny ny soratra masina sy ny mpino ary izay anisan'ny nanenjehany dia Hitler ny jiosy satria tsy admis ary tena tsy admis izy tao anatin'ny religion juive mihitsy ny homosexualité mandrakity ny andrana. Tsy namorona filorirako tsy malala fa ity misy extrait asiako ianonareo dia nareo no mahatsapa hoe marina ve satria izao rehefa ny fanohatra ara-politika ary tsy maintsy tsy olombelona ary tsy nisy zany hoe Hitler zany raha tsy nisy ngia Ernst Röhm satria Ernst Röhm ny tena hoe Führer. Ny dikan'le Führer manko dia mpitarika na hoe dirigeant na hoe mpitary tafika. Ary Ernst Röhm no nitarika ny SA izay natratra hatrany amin'ny 400 000 hommes resaka io zany dia paramilitaire ho an'le parti politika hoe SPD national SDP izy teo sa SPD ohatran'izay ilay izy national allemand socialisme tsy tadidiko izy teo fa aleo jereko mihitsy aloha fa manjary miteny foana satria tsy azo atao ny miteny national socialiste zay ny fanalavana azy dia andasy retiko aza miala retiko tsy ela dia mitako izay. Aiza le izy tatao anatin'ny notiko tato izy fa NSADP no parti politika an-dralahy ary ny zavatra tokony ho fantatritsika dia zao tany voalohany NSDP dia amin'le AIS ao anatiny dia parti politika sosialista zareo. Efa nazavaiko moa hoe tsy lavitra tamin'ny resaka agissement amin'ny communisme ihany nataon'ga Ernst Röhm fa ho hazavaintsika eo moa le izy rehefa aveo ny évolution fa anao vérité historique kely par rapport amin'le hoe tsy marina le hoe homosexuel nga Ernst Röhm national socialiste des travailleurs allemand na hoe parti nazi no fanalavana any NSDAP parti national socialiste des travailleurs allemands zay ny fanalavana azy. Ok, hoe tsy marina ny fanahiana hoe homosexuel andriamatoa Hitler. Mampagaga ny réaction ny andriamatoa Hitler amin'ny aliny amonona any andriamatoa Ernst Röhm izay tena kamaradiny tena hoe raha hijery amin'ny fitondram-panjakana malagasy amin'izao fotoana izao dia misy olona anankiroa tena mifankatia mihitsy lehilahy samy lehilahy. Dia ohatran'izay koa nga Ernst Röhm sy Hitler tena mifankatia ary tena frère d'armes. Izay tenenin'ny Hitler nga Ernst Röhm
dia ataony, ary zay teneninga Ehrenstrom any Hitlera dia ataony avokoa. Ehrenstrom nefa dia nanana sipa lehilahy ary tsy levy ny vavoniny Hitlera mihitsy zavatra io dia nataony kanefany tena akaman'ilay bandy a. Tsy nisy ny SA, ny SA zany hoe ny section d'assaut, section d'assaut na hoe dikan'ny SA manko dia Sturm Abteilung. Sturm Abteilung, mora mitambatra io. Dikan'ny Sturm dia tempête na sur le plan militaire izy dia midika hoe assaut ihany koa, ary ny Abteilung dia midika hoe détachement na section. Dia zay mahatonga azy hoe section d'assaut, dikan'ny SA zany. Ary nga Ehrenstrom no namorona ny section d'assaut na ny SA, ary io no karazana bras armé ny NSDAP na ity parti socialiste travailleur ny nisy any Hitler. Tena akaiky ary tena akaiky izy roa lahy. Fa enoy tena ity reportage ity satria azony Hitler natao mihitsy ny nandefa olona misambotra ny Ehrenstrom kanefany dia izy tenany mihitsy amin'ny mahasansele azy no nandeha nisambotra any ary namono ireo Allemand, zany hoe sipany Ehrenstrom lehilahy izay tao anatin'ny SA tamina hôtely anankiray tany Essen tany Allemagne. Voapirofo zany fa au moins Ehrenstrom izay tena akama akaiky ary tsy mivadika tamin'ny Hitler mihitsy jusqu'au bout, au moins voapirofo fa homosexuel les bandy. Quand il approche de l'hôtel Hanselbauer, Hitler sait parfaitement qu'il y trouvera aussi une partie de l'état-major de la SA. Il veut tous les surprendre au réveil, les arrêter d'un seul coup de filet. Hitler et ceux qui l'accompagnent font irruption dans l'hôtel. Ils enfoncent les portes des premières chambres et saisissent brutalement les SA qui s'y trouvent, abasourdis, hébétés, encore de sommeil. Parmi eux, le numéro 2 de la SA, Edmund Heines, député au Parlement, arrêté dans le lit qu'il partage avec 2 autres hommes. Député au Parlement, arrêté dans le lit qu'il partageait avec 2 hommes. Proche de l'hôtel Hanselbauer, Hitler sait parfaitement qu'il y trouvera aussi une partie de l'état-major de la SA. Il veut tous les surprendre au réveil, les arrêter d'un seul coup de filet. Hitler et ceux qui l'accompagnent font irruption dans l'hôtel. Ils enfoncent les portes des premières chambres et saisissent brutalement les SA qui s'y trouvent, abasourdis, hébétés, encore engourdis de sommeil. Parmi eux, le numéro 2 de la SA, Edmund Heines, député au Parlement, arrêté dans le lit qu'il partage avec 2 autres hommes. Le comte Hans Erwin von Spratty-Weilbach, amant et aide de camp de Röhm. Amant et aide de camp de Röhm. Le comte ilyen tsika izy teo averiko kely mba tsy isinony famitapitaka extrait enquête tamin'ny nataon'ny Arte ty
dia ny titrany La Nuit des Longs Couteaux. Malaza be io satria nanomboka teo no nanjaka seul am'izay dia nandeha tany amin'ny fandehany am'izay fa nahikamany aza ny vonoiny. Frère d'armany ny vonoiny. Da moa rehefa mandinika an'le izy dia io za hoe tsy politika ihany no namonoana Hitler ny debany ity fa misy resaka sexe ihany koa ho fanokoafena politika le zavatra. Eno ihany. Sommeil. Parmi eux, le numéro 2 de la SA, Edmund Heines, député au Parlement, arrêté dans le lit qu'il partage avec 2 autres hommes. Le comte Hans Erwin von Sprati-Weilbach, amant et aide de camp de Röhm. Julius Hull, chef de la garde d'état-major, à la réputation de tueur, sont arrêtés, tout comme une quinzaine d'autres gradés de la SA. Puis Hitler se dirige vers la chambre de Röhm. Il frappe à la porte. Io no tena zavatra mahagaga. Le réaction ny Hitler le tonga dia direct izy tonga dia tany an-trano tany amin'ny chambre misy an'le Röhm, Ernst Röhm. Ino tsara le déroulement le tantara tsy nandaingy filorirako to malala fa enoy. Ils font irruption dans l'hôtel. Ils enfoncent les portes des premières chambres et saisissent brutalement les SA qui s'y trouvent, abasourdis, hébétés, encore engourdis de sommeil. Parmi eux, le numéro 2 de la SA, Edmund Heines, député au Parlement, arrêté dans le lit qu'il partage avec 2 autres hommes. Le comte Hans Erwin von Sprati-Weilbach, amant et aide de camp de Röhm. Julius Hull, chef de la garde d'état-major, à la réputation de tueur, sont arrêtés, tout comme une quinzaine d'autres gradés de la SA. Puis Hitler se dirige vers la chambre de Röhm. Il frappe à la porte, de plusieurs coups frénétiques. C'est un Röhm à demi nu, encore lourd de sommeil, qui finit par lui ouvrir. Le Führer pénètre dans la chambre, pistolet au poing. Il procède lui-même à son arrestation. Quand Hitler... Il procède lui-même à son arrestation. C'est son meilleur ami, c'est son frère d'armes, et c'est grâce à lui, le meilleur ami en question, qu'Hitler ait pu réaliser ses rêves, concrétiser ses objectifs politiques. Lui-même, il était venu l'arrêter. Alors que ni SS c'est elle dure ni ça créé oui ici putsa Watoni Erstrom contre Hitler. Dia izay ve raha ohatra le olona anao potsa contre anao dikan'izany raha tonga any amin'ny olona io anao dia vonoiny olona io satria efa miomana anao potsa izy. Tsy lôjika mihitsy le réaction ny Hitler hoe olona andeha anao potsa dia andeha hoany aho vao maraina hanao ny zavatra io. Misy fabrikena zany le tantara fa ny tena marina. La vérité est ailleurs. Mais c'est pas seulement politique. Quitte bas de Visseux avec les SA prisonniers. Il est 6h15. L'opération n'a pas duré plus de 10 minutes. Là, on est véritablement... Ollanao potsa ve dia atory maraina hipetrapotsiny tsy renforcer sécurité. Resaky zany e. Resaky zany e. Zay mahatonga anao amin'ny teny hoe rehefa mandinika tantara dia mila mieritreritra sy mandinika tsara. Misy face cachée eo. Raha zany anao potsa zany, voalohany indrindra tsy mipetraka amin'ny hôtely izay fantatry ny olona eo hoe ao aho no mipetraka. Efa tonga dia efa hoe
any amin'ny plan tseritseretina no mipetraka. Fa misy kaozy hafa ary kaozy maloto ao anatin'ity resaka ity. Ndao enotsika amin'izay ara définition zany Hitler dia ahafahana mahatsapa hoe manana ve tsika malagasy sa tsy manana. Ndao ara. Vetivety a. Manomboka rehefa avy eo le izy rehefa miteny top dia manomboka le izy. Il est 6h15. L'opération n'a pas duré plus de 10 minutes. Là, on est véritablement en plein dans Bertolt Brecht. C'est le Hitler gangster, c'est les nazis mafieux, c'est Chicago en Bavière, cette opération-là. Chicago en Bavière. Exactement zavatra mitranga ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Loham-boto fotsiny tonga dia idina ny usine sasany, idina ny orinasa sasany. Tsisy procédure amina lalàna, tsisy procédure inona fa tonga dia arretena ny vahoaka malagasy tena lohana tamin'izany zareo miteny hoe lohana mafia. Fa amin'izao fotoana izao efa hoe lohana Hitler indray ny famaritana zany. En plein dans Bertolt Brecht. C'est le Hitler gangster, c'est les nazis mafieux, c'est Chicago en Bavière, cette opération-là. L'idée d'un Hitler en imperméable et chapeau mou, revolver à la main, qui conduit lui-même ses hommes sur le lieu de l'assassinat, pas de Röhm, mais de nombre de ses compagnons, cette image-là est absolument ahurissante. On est au cœur du XXe siècle, au cœur de l'Europe. Et vous avez un chef de gouvernement qui mène une opération d'assassinat, une opération mafieuse de gangster. Et ça, il y a un zavatra mitranga ny amintsika. Ny baiko rehetra dia miainga. Sy ny zavatra rehetra sy ny action zay atao, indrindra amin'ny oppression na famoretana dia miainga avao avoloa avokoa. Avao avokoa. Inona mahasamihafa an'izany amin'ny conclusion ataon'ity ranamady tsy misy. C'est surprenant que Hitler soit ce chef de meute. C'est surprenant pour tout autre chef de gouvernement de l'époque, ça peut être surprenant. Pour Hitler, compte tenu de la nature de son pouvoir, de ce qu'il a toujours fait, c'est la continuation directe de ses propres pratiques. Hitler dia normal be ny famoriporetana amin'ny fisamboran'olona satria efa ampotehany Hitler daholo ny opposition rehetrarehetra alohany natongavany tamin'izany. Eo ny fandraisan'ny histoire amin'ny Madagasikara. Ny antony dia zao. Aza dininao fa nisy ny zavatra mitranga alohany natongavany zany Andry Rajoelina zany teo fitondrana. Nisy olona maty tsy fantatra hoe ahoana na hoe ahoana. Za zany eto dia miteny aho fa raha mbola velona teo Maurice Tsiavonana tsy lany Andry Rajoelina. Teny faharoa koa raha mbola velona teo ny ray aman-dreny Ralitera Sansele dia tsy lany Andry Rajoelina. Fanontaniana mipetraka dia ho faranako ny resaka. Novonoina ve ireny olona ireny sa nisy namono sa maty ho azy naturel. Samy mamaly tsika mianakavy. Fa zay ny zavatra mitranga. Ino kely ty a. Refuse pourtant de nommer Hitler à la tête du gouvernement. De nouvelles élections législatives sont donc convoquées en novembre. De nouveau, les nazis l'emportent. Et de nouveau, Hindenburg refuse. Venucciasti. Chiacchieretti.
Le 29 février, un décret présidentiel pour la protection du peuple et de l'État, signé par Hindenburg, suspend sine die la liberté d'expression, le droit à l'association et aux réunions publiques, la liberté de la presse. Les libertés civiles n'existent plus en Allemagne. Le 5 mars, le parti nazi remporte 40% des voix aux élections législatives. Inutile, inutile. Malgré les actions violentes et les intimidations de l'ASA, malgré l'interdiction des meetings de l'opposition et la répression contre les communistes, Hitler ne dispose toujours pas de majorité absolue. Inutile, ny fomba nangalany Hitler ny pouvoir. Alors, le 23 mars, il fait voter la loi des pleins pouvoirs. Inona zavatra nataony Andry Rajoelina vao tonga teo amin'ny fitondrana? Plein pouvoir satria nararotiny fa tsy nisy ny député. Dia noho ny toerana. Tsika manko tsy mihaino anie tsika e. Ity ny Andry Rajoelina ity ne dia efa misy tao anatin'ny tantara n'izao tontolo izao. Aka pouvoir tsy refesy mandidy izy eo. Dia efa miglissé amin'izany koa izy amin'izao fotoana izao. Aka fitondrana tsy refesy mandidy ary ho ampitombona fito taona ny taona hitondrany. Eno tsara. Qui lui permet de légiférer sans tenir compte du Parlement. Pour la protection du peuple et de l'État, signé par Hindenburg, suspend sine die la liberté d'expression, le droit à l'association et aux réunions publiques, la liberté de la presse. Les libertés civiles n'existent plus en Allemagne. Le 5 mars, le parti nazi remporte 40% des voix aux élections législatives. Malgré les actions violentes et les intimidations de l'ASA, malgré l'interdiction des meetings de l'opposition et la répression contre les communistes, Hitler ne dispose toujours pas de majorité absolue. Alors, le 23 mars, il fait voter la loi des pleins pouvoirs, qui lui permet de légiférer sans tenir compte du Parlement. Et le 14 juillet, le parti nazi est décrété officiellement parti unique. Ianao zay 23 mars izy nanao an'izay tany Allemagne tamin'ny taona 1934. Taty Madagasikara efa 2020. Vao tonga teo amin'ny fitondrany Andry Rajoelina amin'ny volana janvier dia nataony dia ny antereneny Jean-Éric Rakotoarso. Jean-Éric Rakotoarso zany no Ernst Strom moderne na hoe arkaïka tamin'izany andro zany. Tsy fantatro aloha na ahoana le reny ahoana. Misy olona miteny aloha hoe Setanan, tetezanao. Dia no tsara, pouvoir, plein pouvoir ozy a. Dia zay manko ny dikany hoe gouverner par ordonnance. Sans compter les parlementaires. Le 5 mars, le parti nazi remporte 40% des voix aux élections législatives. Malgré les actions violentes et les intimidations de l'ASA, malgré l'interdiction des meetings de l'opposition et la répression contre les communistes, Hitler ne dispose toujours pas de majorité absolue. Alors, le 23 mars, il fait voter la loi des pleins pouvoirs, qui lui permet de légiférer sans tenir compte du Parlement. Et le 14 juillet, le parti nazi est décrété officiellement parti unique. En 6 mois, toutes les forces politiques d'opposition ont été anéanties. Samy koptika natongavany Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana noena dia porter disparidony ny parti politika rehetra. Ary raha miteny raha dia matahotra satria tratran'ny didijadona. Tratran'ny Sursauf indray ny appareil atsika dia satria tratran'ny didijadona dia eo tsika menakavy
mitaraky. De veloma mandram-piona no ataoko satria tapitra amin'iny koa ny fandaharantsika. Azomena tsiny ny telefoniko raha ohatra manao adalàna ohatran'io satria antitra tsy fidiny lay izy noho ny famaroan'ny dossier sy ny document ao anatiny ary ialana tsiny ilay tompoko fa izay mitratra aloha androany hoe ialako tsiny iny amin'ny telefona fa dia tapako ilay tany. Ndao mba ianany teorako vao hoe zafady. Manana rodungu kwa tuwi